dia manasantsika hitsangana andray izany vakiteny izany. Vakiteny voalohany a Salamo 100. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Fiantsoana izao tontolo izao anompo an'i Jehova. Miobio an'i Jehova ary tany rehetra. Manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana. Makanesa eo any atreny amin'ny fiobiana. Aoko fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Toizantsika ny famakinan'ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona 4:4. Raisina amin'ny 1:30 ka hatramin'ny 5:7. Ny nankanesan'i Jesosy tany Galilea indray sy ny resaka nataony tamin'ilay vehivavy Samaritana. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe, hano raby eo. Fa hoy Jesosy taminy, izaho manan-kaniko hohanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe, nisy olona nitondra zavatra hohanina va re? Hoy Jesosy taminy, ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana no sisa dia tonga ny fararano. Indro lazaiko aminareo, atipahazo ny masonareo ka jereo ny ainy an-tsaha, fa efa masaka sahady hojinjana izy. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe, ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Izaho naniraka anareo hijinja izay tsy nisasarana-nareo. Olo-kafa no nisasatra fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany. Ary maro ny Samaritana avy tamin'izany tanàna izany no nihinan'i Jesosy noho ny filazandra vehivavy, izay nanambara hoe, nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanantona azy ny Samaritana, dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa no ny teniny ka nanao tamindra vehivavy hoe, tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandreka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Ary rehefa afaka ny indroandro dia niala tao Jesosy ka nakany Galilea. Fa ny tenan'i Jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manandaza eo amin'ny taniny. Koa rehefa tonga tany Galilea izy dia nandray azy ny Galileanina, satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravona. Fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firavoravona. Faranantsika ny vakiteny arak'izay voasoratra ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo 3:7. Hebreo 3:7 andininy 2:12 ka hatramin'ny 7:20. Fampitana an'i Kristy sy Mosesy. Tandremo ry rahalahy, fandrao isy aminareo anana fo ratsy tsy mino, ka hialina amin'Andriamanitra velona. Fa mifananary isan'andro raha mbola atao hoe anio, fandrao isy aminareo tonga mafono ny famitahan'ny ota. Fa efa tonga mpiombona amin'ny Kristy isika, raha miazona mafy ny fiandohan'ny fahatokitsika hatramin'ny farany. Amen. Raha atao hoe anio raha iain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Fa iza moa no nahatezitra azy rehefa nandre? Tsy izay rehetra nety Mosesy niala tany Egipta va? Ary iza no nahatezitra azy 40 taona? Tsy izay nanota va ka dia niapatrapatra tany anefitra ny fatiny? Ary iza no nianianiny fa tsy hiditra any amin'ny fitsarany afa tsy izay tsy nanaiky? Koa dia hita amintsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsy finoany. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana,
fa miteninao ny fahamarinana. Amen. Jehovah Andriamanitra raha eo, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra izao fiangonana Apokalipsy izao koa. Misaotra anao zay raha eo satria tsy manana andriamanika hafa otompoina, ary ianao mahalala izany fa hitanao nivoakanao tsiraray avy, fa tsy mba hitanao manompo andriamanika hafa na ny tendrombohitra na ny anaty aram-bato na ny amoron-drano eny ka hitondra fanatitra tsy izy hamono biby ka hiantso andriamanika hafa. Fa ianao andriamanitra tompoinay tompo ka nateranay izao fanatitra izao amin'ity sabata ity. Araka ny baikonao hoe aoka tsy misy iseho foana natreko tsy mitondra fanatitra ny olona. Voaka ny olona samy mitondra arak'izay zakany sy ny fanambinana izay nomen'Andriamanitra azy. Dia nitondra tokoa izay tompo araka izany baikonao zany, araka ny fitahiana izay nomenao anay, araka ny fanambinana izay nomenao anay, dia nitondra izany izay anio. Dia matoky izay Andriamanitra raha eo fa hitany masonao zany, reny sofinao ny fivavaka izay natao teto. Ka raha isoary zany fanatitra zany, mba ho antraka sitranao amin'ny seza fiandriananao, ka ny teny fikasanao izay nomenao ny vahoakanao, dia tsisy ho latsaka tany na iray aza, ary tsy verina any aminao foana koa rehefa raha tsy efa navotony tany arak'izay nambaranao koa dia isokatra ny varavaran'ny lanitra hirotsaka fitahianao ny vahoakanao tsiraray avy. Asianao teny mafy ny valala ka tsy hanimba ny vokatraika dia avanim-boa ny fidiram-bolanay rehetra, ary dia ataon'ny firenena rehetra hoe tany mahafinaritra sy sambatra izay satria notahianao. Mitenena ary amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina izay navoakanay teto tompo fa mihaino indray izay na dia tsy mendrika aza. Amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina nangatana izany mivavaka izany, ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleloja, amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Isaoran'Andriamanitra fa mipoaka ny taninandro zao, hanomboka ny toriteny zao mba hitondra hafanana ho tsika dia mena voninahitra Andriamanitra. Ataovy mafy ny tehaka e. Halleluja. Miarabantsika fiangonana eto Ambohimarina amin'ity sabata ity indray satria dia elaela zay tsy niaonantsika izay, ka dia isaoran'Andriamanitra fa androany indray ny programantsika mba hifanaritav eto, mba hifampiresadresaka, hifampizara ny vaovao satria eto amintsika eto no androenana ity fiangonana lehibe indrindra manerana ny Afrika ity, ary tsara ny amangivangina matetitetika sady mijery ihany koa ny tenako ny fandrosi ny asa ato ambadika ato hoe mandeha vizy eo sa mikoinsa. Dia tsara vangivangina matetitetika mba anomezana tosika, anomezana toromarika mba ahafahantsika mandroso hatrany amin'ny ezaka izay ataontsika. Miaraba ny fiangonana rehetra manerana ny faritany n'Antananarivo, renivohitra sy ny manodidina, arabaina koa tsika eran'ny Madagasikara. Tsy adino ny miaraba antsika hatraty ampitan-dranomasina aty na La Réunion na ny Frantsa sy ny fiangonantsika any amin'ny toerana tsiraray avy ihany, tsy adino zany. Fa dia mahafinaritra ny fankahitantsika amin'izao sabata izao indray, andray ny afatra izany. Koa dia mbola tsy adino koa ny miaraba manokana ny fiangonana any Sambavy Fianaratsoa any izay nitokana fiangonana tamin'ny sabata herin'ny androany. Zany fiangonana izany dia tsara tarehy dia tsara tarehy satria dia manga sy fotsy, tena mamirapiratra be ny fiangonana, ary izy no tsara indrindra amin'ny faritry ny Sambavy iny zany raha ny fiangonana kristianina no jerevana. Ka dia voninahitra an'Andriamanitra moa izany ko dia metsika azy ny dera sy ny atra ary ny voninahitra mandrakizay. Halleluja. Arabaina ireo ondro vitsy hoy Jesosy aza matahotra fa sitraka ny ray ny anomenareo ny fanjakana na vita izany trano n'Andriamanitra ivavahana sy anompona azy izany. Ary tsika moa zany eto Ambohimarina dia tsika ny tena tompony raha ny tena marina, satria eto Ambohimarina dia lazaina ny marina mba ho fantatra ety Ambohimarina, ty fiangonana lehibe ato
ambadiky ny fiafiato ity. Tsika ny tena isan'ny anankiray hoe vato manosika izany fiangonana izany. Faritany dia manao ny azy koa nefany dia mbola miezaka manatratra ilay M7000 alefa aty amintsika izany. Miezaka mamita an'izany, manao zay vitany eo. Dia tsara ny ilazana ny vaovao amintsika mba ho fantatra eran'ny fiangonana rehetra, eran'ny Madagasikara amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanorenantsika ty fiangonana lehibe maneran-tany ity. Mpiatafika 7 no nantsoin'Andriamanitra, maramila 7 no nantsoin'Andriamanitra. Zay matahotra amin'ny ady mijanona, zay masà midira amin'ny ady. Fa ady-goavana lehibe ity eto nolontsika ity dia nyty fanorenana fiangonantsika ity. Dia tiako ny manamarika antsika zany fa ny isa azo araky ny tatitra nomeny zareo tamin'ny herinandro lasa teo zany. Tsy tamin'ity herinandro ity zany fa tamin'ny herinandro lasa teo, satria tamin'ny sabaty herindroany tany Fianaratsoa dia ny totaliny zany dia mbola tsy nahatratra 2,000 eran'ny Madagasikara, fa mbola 2,000 latsaka, eo 1800 eo ny totaliny. Ny betsaka indrindra dia itsika eto Antananarivo nahazo 1400 mahery. 1400 mahery, 2,000 ny anjarantsika eto Antananarivo, fa mbola tsy fenontsika io 2,000 satria mangatsika ny andro. Fa rehefa mafana io andro dia mety hihoatra io isa 2,000. Ary ny hitako faharoa manarakaraka atsika ao ary tena miezaka faran'izay tratra mihitsy ry zareo dia Fianaratsoa. Mpiatafika 1000 ny tadavina amin'ny faritanin'ny Fianaratsoa efa natratra 70 mahery eo ry zareo. Efa natratra izy 70 mahery amin'ny mpiatafika 1000. Ary tanin'ny Tomasina dia efa natratra eo amin'ny 50 eo koa. Azakazaka be zany amin'ny 1000. Misy moa faritany sasany dia tsy ho tononoko eto satria raha niezaka vitany zareo dia mihoatra ny vitany hafa, eo amin'ny 50, 80 eo ny vitany zareo. Sasany moa ny fiangonana dia mba misy mpiatafika ray ihany mba manao. Izay no mampatonga anazy hoe takitaky zany ny asa, satria dia ray ihany no mpiatafika afaka miadika. Dia rentsika tsara zany raha taky zany ny azakazaka ataotsika dia mino hafa raha 7 taona no andrenana n'ity fiangonana foibe maneran-tany ity dia tsy ho ela io dia vitatsika ao anatin'ny 70 taona. Raha izany azakazaka ataotsika izany ka dia isaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Za moa dia misaotra an'Andriamanitra hoe zay zany ny sitraponao ny tompoko, inona moa ny azo atao. Fa dia 7 taona no eritreretina an'ity, fa raha zao azakazaka ny mpiatafika 7,000 zao ohatra ny 70 taona ihany izy ity. Ka dia ho hitany taranaka mifandimby eto zany rehetrarehetra zany fa samy ela velona. Za tsy hanentana intsony hoe azakazaky ny M7000 efa vita ny anjarako zay. Manao tatitra fotsiny eto. Jehova mahita, Jehova mahafantatra. Izany ny azakazaka. Dia raha nanontany aho hoe mandroso ve ny asa sa misatra, dia miala tsiny amintsika fa 3 volana misatra ny asa. Satria na dia atao aza ny antso isaky ny lahady itao tany dia misy tonga itsika, fa tsy mbola mavita ny tokony ho izy satria vitsivitsy ny olona tonga dia
vitsika io ny asa vita. Samy mahita antsika eto Ambohimarina fa lavaka be io, lavaka fototra io. Ary raha metarina io lavana rehetrarehetra io ngamba mety mahazo 1 kilometatra io. Io fa voalavaka ao io, nefa mbola tsy vita. Dia mila toso-tanana mba malakilaky. Dia mba tsy te haheno hoe tsika eto Ambohimarina ny tena vitsy indrindra indray manao an'ilay izy, fa nde zanam-piangonana sy ny mparaosa avy any ivelany indray mibetsaka. Fa atsika io anjarantsika ny tokony mba fanometanana. Mety tsy mpiambana amin'ny M7000 ianao no ny antony maro samihafa, fa mpikambana ianao rehefa mandray haronao ka mitaona tany, mandray angady eo ka mitaona tany. Satria raha ny amaroantsika eto Antananarivo zany mieritreritra hoe fa vita lavaka izy io, fa vita daholo ny fototra rehetrarehetra. Ngeza koa moa ny lavaka ny mahabe an'ilay trano, ary efa mila 2 metatra sy 70 ny halavan'ilay lavaka. Lalina dia lalina ny ngeza no mbola lava, mizarazara maro, dia mila tanana mahery zany. Isaorana koa ireo fampandray anjara rehetra, satria ny ankamaroan'ny mpandray anjara na dia atao hoe 5,000 ariary ary, na atao hoe 5,000 ariary ary ny anjaran'ny tsiraray amin'ny M7000, misy olona manao mihoatra lavitra n'izany. Ho avy ny vahoaka eran'ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina, ho avy eto amintsika amin'ny 17 ny volana Aogositra io. Efa samy miomakomana daholy amin'ny 20 taonantsika io. Ary maro amin'ireo olona ireo ny tsy mbola nahita an'izany faritany renivohitry ny Madagasikara, Tananarivo izany. Mareny laza nyity Foibe Ambohimarina ity, fa tsy mbola nahita ka ho avy hanao vizity aty ry zareo hijery an'izany fiangonana Foibe aty Ambohimarina izany. Jery an'izany fanorenana aty zany, satria nandray anjara akory zareo amin'io M7000 io, dia mba hijery hoe nanahoana ny ezaka efa vita tato. Ka raha tonga ny volana o mbola lavaka fotsiny no eo, dia lasa lavaka tsy hitanono io. Ina mampimena roa zany. Ka tokony mba efa misy zavatra mitsangana amin'io lavaka tsy hitanono io, mba ho hitan'ireo avy any velany hoe ireto tokoa ny anjara boriky ny oentinay efa mba mitsangana sy miorina eo za. Fa raha samy manao ezaka aingana dia aingantsika, na mety latsaka ny 7 taona ary vita io fiangonana io. Dia meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja! Amen! Ny antsika hiditra amin'ny hafatra androany, satria misy hafatra lehibe omena antsika. Miresaka vehivavy iray ny perekopantsika. No moa zany vehivavy zany? Fiangonana. Dia misy fandraisany amin'ny vaky tenintsika tamin'ny Salamo mako ty resaka ty, fa ampifandraisitsika kely. Tantaranyity vehivavy Samaritanina ty tsy Jesosy no afatra omena antsika androany. Jaona toko 4 zao no voalaza ato amin'ny 7 itsika manomboka mamaky. Jaona toko 4:7. Nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano. Dia hoy Jesosy taminy, omeo aho hosotroko. Fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Hoy raha vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao ny jiosy ka mangataka amiko hosotroina nefa aho vehivavy Samaritana? Fa tamin'izany zany ny jiosy tsy manana raharaha amin'ny Samaritana. Jesosy namalika nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka no meny rano velona. Hoe raha vehivavy taminy, tompoko tsy manana fanovozana ianao, sady lalina ny fatsakana, ko avy aiza no azahoanao zany rano velona izany? Ianao va lehibe noho ny Jakoba rajantsika izay manome anay ity fatsakana ity, sady izy sy ny zanany mban'ny biby no nisotro teto? Jesosy namalika taminy hoe, zay rehetra misotro amin'ity rano ity dia mbola angetahita indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetahita mandrakizay,
fa ny rano zay omeko azy dia ho loha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy tamin'ny tompoko, omeo zany rano zany a mba tsy angetaeta na aketo atsaka intsony. Hoy Jesosy taminy, andeha ary atsoy ny vadinao ka makanesa aty. Raha vehivavy namalika anao taminy hoe tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy, marina zany lazainao zany hoe tsy manambady aho, hoe efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny fa mbola kolita ihany marina zany valazanao zany ozy izy. Hoe raha vehivavy tany, tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Zay le tantara. Zao nge sary anehoanan'izany raha ny asantsika amin'izao fotoana zao. Matoa ny olona matsaka rano dia io rano ilain'ny olona amin'ny fiainany isan'andro. Fa aza mba tratrany ianao hoe tsy misotro rano, tratrany nandeha any amin'ny tany efitra nandritry ny tapa-bolana, fa molotra anao vaky, mainakina, ny lelanao fotsy. Fa amin'ny andro izay tanao rano sotroina dia tahaka ny nahita ny lanitra ianao ka tafiditra tany ka tsy hitanao izay hanambarana azy. Tahaka nytsika reny mangetaeta mafy dia mafy reny dia mahazo rano sotroina. Ny rano nefa tsy sotroina ihany, fandrahoana sakafo, anasana lamba, isasana, anadiovana. Ny rano mbola entina anampidirana any amin'ny tanimbary, ambolena sy ompiana. Fa zava-doza ho an'ny mpamboly ny tsy misy rano ambolena. Zany hoe raha raisina zany ilay rano amin'ny heviny ara-baky teny dia tena fitahiana ho an'ny tokantrano anankiray, ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny fokotany anankiray, ho an'ny commune, ho an'ny district, ho an'ny firenena iray. Fa vidiana lafo ny rano aoriana kely ao satria tsy hanana rano ara-dalàna ho sotroina intsony ny olona. Dia ho vidiana lafo dia lafo io rano. Fa ampianarana apokalipsy moa dia efa nilaza hoe simba ny apahatelin'ny rano tamin'izany. Fa amin'izao fotoana zao nga izany intsony. Dikan'izany isaky ny andeha atsaka rano zany ilay vehivavy dia ny dikan'izay andeha aka fitahiana. Dia efa matsaka rano ao izy dia mahazo fitahiana, mahazo rano izy zany. Fitahiana ny rano azo satria tsy ho maty etaeta izy, afaka mandro sakafo izy, afaka mamboly izy ivelomany amin'io rano, afaka misasa madio tsara izy amin'io rano. Fitahiana azo. Isaky ny andeha zany le vehivavy dia amin'le loharano ao ny loha tanàna dia maka fitahiana ao anatin'ny rano. Rehefa nifanena tamin'i Jesosy tao nefa izy, toy Jesosy, io fitahiana azonao io omeo aho izy Jesosy mba hosotroiko amin'io, mba omeo amin'io mba hosotroiko amin'io Jesosy. Dia hoe le vehivavy hoe ahoana zany, ianareo ndray ve mangataka rano aty aminahy? Nefa nareo olona milaza fa ianareo ny tena matanjaka sy manana ny hery ny jiosy zay Samaritanina tsinotsinona. Dia hoy Jesosy hoe raha fantatrao ny teny aminao hoe omeo rano mba hosotroiko, dia ianao no angataka taminy, ianao no angataka aminy an'io rano. Fa tsy hainao hoe iza io olona mangataka aminao ka izy no anomenao rano velona. Ary omeny rano velona ianao. Ina moa ny sariny zany? Zao nge ny sariny zany. Tsika zany manana toeram-patsakana ny vozantsika any. Ataontsika hoe vovo mihitsy io toeram-patsakana ny vozantsika io. Dia loharano mety tsy mety ritra intsony io loharano io, fa firy taona ianao nefa naka tamin'io rano. Na mety pompony ianao, pompin-drano zany ianao, ao ny fatsakanao. Mety tonga ohatranonao mihitsy io pompy io tondra n'io rano. Zany hoe efa manana toerana mpiasana itsika zany, efa loharano miboiboika, efa tsy mety ritra io loharano ao io. Efa manana toerana itsika ao an-tranonao mihitsy tonga ao le rano
Zany hoe tranonao mihitsy zany le loharano, ao amin'ny tranonao mihitsy zany le fitahinany miditra. Tsy haiko mety varotra io, na mety fambolena io, na mety fiompiana io, na inona io, na asatanana io, na birao, de fa ao tranonao, ao ny sekolinao, ao ny entreprisenao, to rehetrarehetra. Io le rano atsakaitsika isan'andro isan'andro. Ary io rano atsakana isan'andro isan'andro io a dia mitondra fitahina ho atsika. Ary de tsy maintsy matsaka rano ao foana atsika. De tonga ary Jesosy eo amin'ilay fatsakana, eo amin'ilay fatsakanao zany, mangataka izy mba omeo rano a ho sotroiko. Izy tsy hoe tsy manana ny rano, fa manana izy, fa nitsapa ity vehivavy ity izy hoe omeo rano a ho sotroiko. Izy le vehivavy hoe ahoana ianao no mangataka rano amiko? Nefa ianao jiosy, za Samaritanina. Toy Jesosy, raha fantatrao ity mangataka aminao ty hoe iza, de ianao ny angataka aminy ilay rano, de ilay rano velona. Izany hoe misy hafatra tian'Andriamanitra ampitaina amin'ny fiangonana ty ariana ho avy rehetrarehetra any ity tantara ity, hoe ianao zay matsaka rano, nahazo rano hosotroina, tonga Jesosy mangataka aminao, meo rano kely aho ho sotroiko. Izy tsy mangataka ny rano ray manontolo aminao, fa kely no angatahany aminao mba ho sotroiko. De tonga de nde nahita excuse le vehivavy, nahoana ianao ny jiosy mangataka rano amiko? Sariny zany de zao, ahoana moa zany tsy maintsy angatahana an'izany rano zany a Jesosy? Anganao tsy mahay manao an'izany, de tonga de nde misotro rano fotsiny de vita e. Ianao ne olona mpanao fagaganana sy manao miracle. De tahaka ny hoe mba meo rano kely a ho sotroiko, mba omeo rano kely ty fiangonana fanorenana lehibe eto ity ho Jesosy. De raka-maroantsika mametraka fanontaniana, fa ahoana? Fangatsy zao, fangatsy efa nisy an'izao, fangatsy mbola natao zao, fa natao aiza ny rano hatramin'izay? Fa inona natao hatramin'izay? Mbola mangataka foana hatramin'izao. Fa nga ianao de tsy nanana mihitsy hatramin'izay. De hoy Jesosy, raha fantatrao a fa ity rano kely angatahana aminao am'ty fanovozana, ianao tsika zany efa manana fatsakana daholo tsika any amin'ny toerantsika tsiraray avy any, de mangataka amintsika Jesosy amin'io. De ny angatahany raha ny amintsika M7000, 7,000 eran'ny Madagasikara. Tsy hatra ny ampitan-dranomasina misy mba manao koa ny fiangonatsika any, mba mandray ny anjarany, mba mitondra ny anjarany koa. Tsy hoe akory ny adino izy ireo, arak'izay kely eo. De isa 7,000 ny tadiavina, mba nome rano kely 7,000 a. Fa matoa tsy feno le 7,000, be da be ny olona mametraka fanontaniana. Fa ahoana e? Fa nga ianao zao ve de angataka rano amiko? Fa nga nareo tsy jiosy, nga nareo tsy manana rano, nakaizany ranonareo hatramin'izay? Natao inona? Na le faiza daholy? De io Jesosy, raha fantatrao an'io, 3 volana zay ny lasa, raha fantatrao an'io zay mangataka rano aminao sy zay miteny hoe omeo aho ho sotroiko, de ianao no angataka taminy ka omeno rano velona raha fantatrao. De mbola hoy indrena vehivavy taminy, tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana, ko aveza no azohonao izany rano velona izany? Ianao ve lehibe ny Jakoba razantsika zay nanomena ity fatsakana ity, sady izy sy ny zanany mba ny biby no nisoro teto? De mbola mitady fomba ialana ihany le vehivavy. Ianao milaza fa manana rano velona nefa aiza ny fanovozana? Aiza no azohonao zany rano zany aiza e? Zany hoe ity vehivavy ity zany mifamaly direct amin'ny Jesosy, raha ny tena marina mifamaly direct amin'Andriamanitra. Ianao ve milaza manana rano velona, hoe manana fitahiana, omena anay, efa ny fanovozana ary tsy ao tananao akoriny? Mbola excuse n'ilay vehivavy tsy te hanome le rano na lainy tao amin'ny fatsakana io zany.
fomba fialana olana hoe azoko mbola atao tsy anome an'izany noho ny antony zao noho ny antony inona tsy manana fanovozana ianao ko ny ianao nilaza fanome rano velona ao anay tahaka ny milaza ohatra zao zany ina moa ny fitahiana omenao anay raha anao 7 000 io zay ianao ary tsy manana fanovozana tsy manana fitaovam-piasana hoentina manao an'io ka raha nome zay aiza le rano velona hitanay eo de isy rano velona tokoa ve ho hitanay raha hitondra ny anjaranay zay excuse nataon'ilay vehivavy zany ino moa nikotiny vehivavy fiangonana ianareo aza de mety rebirebena amin'io fa lany mondro rerakeo ianareo aiza ny fanovozany anovozany rano velona omena anareo eo ka manana an'izany io aiza ianao tsy manana an'izany mantsy any Jesosy tahaka ny ilazany za moa ve hitovy amin'ny Jesosy aiza ny rano velona omen'ny pastera mahiolona anareo fa ny anareo ihany kofiny hatrany amin'ny fakany ihany nareo nome mahantra sy jaly eo ka io manana rano velona omena anareo aiza izy nitanao rano omena rano velona nefa ianao tsy manana fanovozana de ina navaliny Jesosy anazy 13 Jaona 4:13 Jesosy namalika nanao taminy hoe zay rehetra misotro amin'ity rano ity de mbola angetahita indray fa na iza misotro ny rano zay omeko azy de tsy angetahita mandrakizay fa ny rano zay omeko azy de loha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay zay rehetra misotro amin'ity rano ity izy de mbola angetaheta foana mariny zany takatsika olombelona misotro rano foana fa mangetaheta foana de raisina lizy hoe efa ty ny rano fanovozana misotro ranonao foana anao mahazo fitahianao foana ka anao mety afa-po fa raha manana 5 000 ianao de te hanana 10 000 raha manana 10 000 ianao de mba te hanana 50 000 manana 50 000 ianao te hanana 500 000 manana 500 000 ianao te hanana 1 million manana 1 million anao te hanana 10 million manana 10 million anao te hanana 100 million manana 100 million anao te hanana 1 milliard afaka ve ny etaeta sa mbola tsy afaka tsy mety de marina tokoa zay tsika manana fatsakan-drano zay atsakantsika rano foana ary ny sasany ary mbola mandavaka an'le loha rano am'izao fotoana zao mandavaka an'le fatsakana mba isy rano miboiboika ao de ny akamaroany efa manana fatsakana efa tsy mety ritra intsony ary tsy ho ritra intsony ary io satria efa matsaka eo foana ianao matsaka foana eo raha tsy hoe ngamba hoe misy delestage tapaka ny rano mijirama de zay anao vao mety tsisy de hoy Jesosy zay misotro amin'io rano atsakana eto amin'ity fatsakana ty de mbola ninona foana ozy izy mbola angetaheta ozy izy fa zay misotro ny rano nomeko azy de tsy angetahita intsony ina moa ny sary asehoan'zany sary asehoan'zany angetsotra eto amin'ity tany ty ianao de tsy ho afa-po mihitsy ianao eto ary na de mijery ny fiainana zanak'olombelona ary tsika ny fiainana tsy manao lanja midina fa lanja maninona lanja miakatra mba etrarety fotsiny hoe ny hofatrano nofahanay taloha tam'izay mbola miperaka tany akady fotsy 40 000 francs ny hofatrano ianao zao de mbola mahita hofatrano 40 000 francs marina trano sasery ho 40 000 francs ny hofany tsisy an'izany intsony satria nahoana le hofatrano dia fatsakana rano io fatsakana rano io zany de misotro ao foana fa le olona misotro am'le fatsakana rano tsy mety afaka etaeta fa mbola manina foana mangetaeta de manina foana le hofatrano zany manina foana miakatra ny akamaroantsika tanora ngamba mety manofo raha mieritreritra hoe freny bisy ariary roa taloha andany anao mitondra ariary roa any am'mpivarotra raha misy zavatra azonao any
Inona ny azonao ariary roa zao, iny mbola misy zavatra ariary roa ve any am-pivarotra? Satria nahoana misotro amin'ilay rano foana ilay olona, afaka hetaheta sa tsy afaka? Tsy afaka. Fa mangetaheta foana toy Jesosy, zay misotro ny rano nomeko ozy izy tsy aketo intsony angetaheta. Fa mba omeo rano aho hosotroiko, omeo amin'io rano aminao hosotroiko. Inona ny hafarany resaka? Jaona 4:10, 4:10, averintsika kely 9:13 ka hatramin'ny 10:12. Jesosy namalaka anao tamin'ny zay rehetra misotro amin'ity rano ity dia mbola angetaheta indray. Fa na iza misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay. Fa ny rano zay omeko azy dia loha rano miboiboika ao anatiny, ho fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy taminy, omeo zany rano zany a mba tsy angetaheta, mba tsy aketo atsaka intsony. Anjaran'ilay vehivavy indray zany nangataka. Raha fantatrao izy Jesosy, ny rano zay omeko anao dia ianao nangataka amiko. Fa tsy zany tokony ho angataka aminao. Fa izy io lalàn'ny fiainana izy io. Raha te hahazo anao dia tsy maintsy manolotra. Ataontsika faran'izay tsotra indrindra. Raha te hahazo katsaka anankiray, babony roa na ray ianao amin'ny katsaka mitsiry iny, dia tsy maintsy manome katsaka voany 3 anao alatsaka ao ambolena. Zay anao vao mahazo betsaka. Takan'izany koa mamboly vary, tsy maintsy manao ketsa, dia mety ketsa eran'ny arona kely no atao, vao mahazo vary 1 hektara ohatra. Tsy maintsy manolotra ianao zany. Dia zay ny Jesosy nangatany aloha zany ilay vehivavy, ameo rano kely ah. Dia tsy aketo intsony ianao angetaheta. Tsy angetaheta intsony ianao, fa omeko rano velona ianao, fa omeo rano kely ah. Dia rehefa niala nenina tao ilay vehivavy, tamin'ny fomba rehetra tsy hanome. Hoe za tsy hanome an'io rano, fa aiza ianao nahita rano velona omena ahy. Rehefa fanazava teo toy ilay vehivavy, marina zany, mba omeo an'ilay rano ary mba tsy akanesako eto intsony. Na angetaheta intsony fa mba omeo rano velona any aminao aho. Dia iny nataon'i Jesosy taminy 9:12, 9:12. Andeha ary antsoy ny vadinao ka makanesa aty. Raha vehivavy namalaka anao tamin'ny hoe tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy, marina zany, zay nolazainao hoe tsy manambady aho. Fa efa nanambady indimy ianao, sady vadinao ilay toeranao ankehitriny. Dia hoy ilay vehivavy zany namaly, marina izany voalazanao zany. Hitako tokoa fa mpaminany ianao, hoy raha vehivavy. Ozy izy Jesosy mantsy aminy, lanatsovy ny vadinao fa omeko anao. Fa rainao rery tsy mety. Ina moa ny sary aseho an'izany? Rehefa maka rano ty vehivavy ty dia tsy izy rery ny mahazo rano hosotroina ao an-tokantrano, tsy izy rery ny mahazo ny vokatra n'izany rano zany, fa mahazo anjara amin'io rano daholo ny ao an-trano, samy misotro rano napango rehefa misakafo. Hoe mba meo rano napango ao e. Samy misotro rano napango, samy mihinana ny henaomby sy anamamy miaraka amin'ny ro avy amin'ny rano. Samy mihinana voanjobory, tsisy tongolo, tsisy voatabia miaraka amin'ny rano, fa sira fotsiny. Dia samy mahazo anjara amin'iny rano iny daholo zany, ndretrarehetra. Ka zao, rano menao rano velona, tsy anao rery no meko azy hozy izy Jesosy. Andeha atsony vadinao. Atsony vadinao. Izy dia vehivavy ty, za tsy manambady. Ina dikany hoe tsy manambady ah? Nefa izy misy ao tanànao. Dikan'izany dia izao, ahoana moa no zaraiko koa zany, fa tsy fihiniko anahy rery zany rano velona zany. Foana no zaraiko amin'ny rehetrarehetra reo. Za nome anao Jesosy, fa rehefa mahazo avy aminao ah, dia alao anahy rery, fa tsy ho zaraiko amin'ny ankohonako ao, tsy zaraiko amin'izanizy ao. Toy izy Jesosy, marina lazainao fa tsy manambady ianao. Fa zao ndimy ianao nefa nanambady dia nisarahanao, fa le vadinao amin'izao mbola tsy izy.
Ty vehivavy ty raha nilaza tamin'i Jesosy, ataontsika resaka tena fitiavana amin'ny fotsotra fotsiny, hoe tsy manambady a, dia jereo mitoetrany hoe nahita lehilahy anankiray aty mifanena amiko, manana rano velona. Izany azy lazany hoe nahita lehilahy anankiray be vola indray aty. Ka raha mifanaraka amin'ity ataoko ahoana leo amin'ny tanànao? Tonga dia any am-baravarakely leo amin'ny tanànao. Tana pitika any. Ary dia be dia be tokoa raha ny toetra misy vehivavy manana zany karaktera zany. Tsy miaraka amin'ny lehilahy tsy manam-bola zany izy. Fa lehilahy be vola ihany ny azy. Fa raha vao tsy mamokatra na ny ao an-trano ary dia efa gidragidra be. Dana mitady asa. Tena izy no velom-potsiny ato. Zany mitotototo mitady vola resy mitady vola ty. Le lehilahy velominao fotsiny ao an-trano. Tezitra le vehivavy. Tsy mifanaraka. Lasa izy mandeha. Zany le fitiavana. Fitiavatena zany. Dia ity vehivavy ty zany tao anatiny tokoa le fitiavatena. Hoe za tsy zaran'izany amin'ny hafa, za tsy hanome amin'ny hafa. Fa dia ho anahy ihany. Izy zany nangatana rano efa saika tsy hanome. Rehefa omena azy indray ilay rano, natsony indray ny fianakaviany sy ny manodidina hiaro omena azy, mbola finitra amirery ihany. Tsisy anjany fa za rery. Dia nipotserin'i Jesosy amin'izay, marina zany. Indimy ianao nanambady, fa le vady ahora tsy mbola tsy vadinao vita soratra aminao tsy ara-dalàna. Inona moa ny sary asehon'izany? Zao nge ny sary asehon'izany. Fantan'i Jesosy io zavatra ataontsika io zany. Fantary Jesosy eo am-ponao io. Fantary Jesosy atao hoe ianao tsy mety mino, ianao manana fitiavatena manokana io hoe tsy marina fa za mandray amin'Andriamanitra, fa za tsy voatery tsy maintsy hanome. Za mahazo fitahina fa tsy voatery tsy maintsy hanome be zany fa zay mety amiko ihany a. Zany ny fofotra anakan'io rano io, zany ny manana fanovozana mandavaka an'io lalina be tany. Ahoana ianao no nomeko rano? Azoko atao ny manome, azoko atao ny tsy manome. Dia rehefa mahazo rano nefany tady ny fomba tsy hanome an' Jesosy. Fa rehefa nahita an' Jesosy indray nefany dia hoe omeo be Jesosy eo. Omeo anazy zany rano velona zany. Da nary zarao amin'ny fianakavianao sy manodidina anao indray. Za ihany. Za ihany. Potserin'i Jesosy amin'izay hoe tia ny aseho amintsika fiangonana zany. Ry vahoaka malagasy izay vahoakan'Andriamanitra rehetra amin'ity fiangonana apokalipsy ity. Tia ny asehony zany. Fa fantany io toerana misy anao io. Fantany loharano atsakanao io. Na rano madio na rano maloto. Na misy rano fatsakana io na tsisy. Na miakatra be io rehefa tonga ny fahavaratra. Na miena be io rehefa tonga ny ririnina. Fantan'Andriamanitra zany io fatsakanao io. Zany hoe io loharano mbola, io loharano pitahiana miditra aminao io. Fantany io zany. Fantany daholo io na ny fiainanao tokantrano ao. Fantany. Ka amin'ny Mandriamanitra azy dia zao mafitiavana azy. Rehefa nomena ianao dia voavaky ny ao an-tsainao hoe tia nomena efa mahazo ato. Dia tsy afaka ny hanome ho an'Andriamanitra. Fa mbola tady excuse be da be no ny antony zao tsy mazava zao. Aiza ny fitantanana makatsy makarotsy ny sisa. Zay tsy hanome sy ny sisa. Fa rehefa hozy Jesosy, ianao nge mbola angetahita foana na dia matsaka amin'io rano io hoe. Tsy ho afaka hetaheta mihitsy ianao na inona ataonao na inona ataonao. Fa raha za manomenao ilay rano dia ianao ny angataka amiko raha fantatra hoe izy olona io. Ameo an'izany ary ahy. Hozy le fiangonana. Omeo ary zahay e. Rehefa omena indray hozy Jesosy, dana fa mbola misy tokony ilaina any. Iaraka aminareo omena n'io rano. Za tena tsy manambady Potserin'i Jesosy zay, marina zany teninao zany fa fantatro ny momba anao rehetrarehetra. Rehefa naheno an'izay le vehivavy ny farany, nalemy izy ny farany. Inona nataony raha vehivavy? 9:7. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko, hitako fampaminany ianao. Hitako izy fampaminany ianareo. Dia hoy Jesosy 9:20. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, mino aho,
fa avy ny andro ka tsy amin'ity terombohitra ity na ny Jerosalema no ivavahanareo amiray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy no famonjena. Jesosy moa inona zany Jesosy? Jiosy. Io Jesosy io zany ilay jiosy hitondra famonjena. Fa tonga tamin'ny jiosy io Jesosy mitondra famonjena io, nitondra ny mazava. Nandray azy ve ny jiosy sa tsy nandray azy? Nandray ny mazava ve sa tsy nandray? Tsy nandray. Na ny azy azy izy tsy nandray ny azy, nefa tonga ny mazava. Dia ahoana ozy izy? 3:20. Fa avy ny andro sandro tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady mpivavaka aminy tahaka izany. Avy ny andro sandro tonga ankehitriny, raha tena ny mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa Andriamanitra mitady izany. Inona moa zany sariny zany? Raha raisina avy terelo, tady vehivavy angataka rano aminy. Fa vehivavy angataka rano aminy dia rano velona zay tsy mety ritra. Fa misy loha rano nomeny azy ao, fa io mangetaheta foana ianao. Fa raha tena hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ianao, dia omeo ny rano angatahan'i Jesosy. Amen. Fa tsy angetaheta intsony ianao, fa mitady an'izany ny olona zany Jesosy. Tady an'izany koa Andriamanitra hanome zany rano velona izany. Izy ny tena mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zany hoe ny fanomezana rano an'io Jesosy io zany, dia entina ilazana hoe tena finoana. Fa io Jesosy io ny tena loharano zay tsy mety ritra. Fa ty loharano atsakako ity dia mbola mety ho ritra io raha pitso sy raha afaka pitso. Rehefa tonga ny ririnina ka tena maina ny tany, dia lasa Jesosy hitady ilay vehivavy. Hanome rano ve? Sa mbola manana excuse maro isan-karazany ho tenenina izany vehivavy izany. 2:20. Jaona 2:20. Dia nandaon'ny siny raha vehivavy ary nakany tanàna ka nao tamin'ny olona hoe, andeha izaho izaroa lehilahy izaroa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra. Izaho angano Kristy. Dia nivoaka ny tao tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. 9:30. Ary maro ny Samaritana navy tao amin'izany tanàna izany no nino an' Jesosy no ny filazany raha vehivavy, izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy ka nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa no nino, no ny teniny ka nanao tamin'ny raha vehivavy hoe, tsy no ny filazanao ihany no ino anay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Alleluia. Maro tamin'ny Samaritana ozy izay tao tanàna no nino an Jesosy no ny filazany raha vehivavy. Nefa ilay Samaritana ireo fa tafahoana tamin'i Jesosy dia nilaza hoe, tsy no ny filazanao ihany ozy izy, fa ny tenanay mihitsy no naninona, no nandre. Tsy no ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay mihitsy no nandre sy nahita an'izany. Ka dia fantatra fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Izy no hanome ilay loharano tsy mety ritra. Izy ilay manome rano velona zay tsy angetaheta intsony zay misotro azy. Fa raha mbola eto tsika dia mbola tsy maintsy angetaheta foana. Dia maro ozy izy nino, tsy noho ny filazandra vehivavy ihany, fa noho n'izy ireo mihitsy nahita sy nandre. Dia ahoana ozy izy ilay vaky tenitsika? Rehefa avy niantsena tany ny mpianatra nitondra ny sakafo, 9:30. 9:20 manko azavady. Jaona 2:4, ary dia tamin'izany dia tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy ny resahany. Nefa tsisy nanao hoe inona ny tadiavinao, na nahoana no miresaka aminy ianao. Ka ilay fatsakana mangingina lavitry ny tanàna. Tonga avy any ny mpianatra dia fa tsy mazavy ty. Ary io dia matetika mpahazo tokoa io ny mpianatra. Ary dia sahirana mihitsy ny tanora. Raha vao ny tanora zazalahy zazavavy miresaka dia efa mikorapaka ny loholona. Tsy mazavy reto a. Inony reto a? Tanora reto. Indrindrandrindra moa fa embody azo ery zareo no miresaka. Ka vao mainka ery embody fatsakana.
misy rano atao inonao hosotroina dia tsy mazava dia reto zany ohatrany tsy tehiteniny mpianatra fa miresaka amin'ny vehivavy paparazary tsika nahita azy mety misy laza ny sasany tsy olombelona ihany ane izy maso ny jery tsy mitondra dia ina ny zavatra nitranga andiny raika amin'ny telopolo raha tsy mbola tonga izy reny ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe hanoraby eo fa hoy Jesosy taminy za manana kanikohanina zay tsy fantatrareo dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe tondran'ilay vehivavy io sakafo tao ary ve iziko ty zay nge ny tena dikan'io e nisy olona nitondra zavatra hohanina vare fa ny baiboly moa mahay mandamindaminy resaka zay ny baiboly fa raha ny tena hevin'io a tondran'io vehivavy io sakafo tao angamo ngarainy dia tsara resaka mihitsy ary tsy fantany angamo io vehivavy io fa vehivavy misy elatra io anodinany a tandrema sao dia voatokodiny io na raha Jesosy za ozy izy manana aniko hohanina zay tsy fantatrareo nisy olona nitondra sakafo hohaniny va re hoy Jesosy ny aniko dia ny manao ny sitrapony zay naniraka sy ny mahavita ny asany ny aniko kosa izy dia ny manao ny sitrapony zay naniraka sy mahavita ny asany zay ny rano ny sotroiny Jesosy sakafo hohaniny Jesosy manao ny sitrapony zay naniraka azy dia mahavita ninona ozy izy asany tena ambopo mihitsy zany ny Jesosy tena defi mihitsy ny azy naseho nyty mpianany ty fa za raha ny tongeto tsy petrapetraka fotsiny raha matsaka amin'io rano loha rano atsakako izay zahoanay mianaka fitahina io tsy matsakatsaka fotsiny amin'io a fa za fa nangataka ilay rano velona tamin'Andriamanitra zay tsy ampangetaheta intsony izany hoe raisina amin'ny heviny ara-panahy amin'izay ilay rano ny rano dia milaza tenin'Andriamanitra za fa nomen'Andriamanitra ilay teniny fahamarinana tenin'ny fahazavana matoa tonga eto amin'ity toerana ity matoa tonga mipetraka eto matoa mandray zany hafary zany atao amin'ny radio na ity amin'ny tele efa nomeny any ilay rano ka raha nomeny any ilay rano dia ny aniko zany zao hanao ny sitrapo zay naniraka ary havita ninona asany zay neny Jesosy teneniny tamin'ny mpianany dia resahany amintsika koa fa nomeny rano velona ianao hosotroinao nomeny fitahina ianao samy mahalalany zay nomeny any izy mahafantatra nomeny ianao mahafantatra zay nomeny ianao fa inona ny asanao inona ny haninao mba manao ny sitrapony ray ve ianao ary mamita ny asany dia io arabaky teny io inona ny asanao tao am-piangonana diakona vitanao ve loolona vitanao ve samaritana vitanao ve antoko-pihira vitanao ve asa fitoriana mpitendry zava-maneno mpivavaka tsotra ianao manana asa fanompoana atao amin'ny fiangonana vitanao ve satria anao ny sitrapony raiko sy ny asa zay nanirany a hanao an'izany zay ho vitaiko ozy izy Jesosy ny asa ho an'ireo zay efa navita fiangonana zao mba fa mba mirehare fantatrao Jesosy fa voavy nitokana fiangonana zay vitany anay ny any ambomarina ny foibe any tsy fantatray ary rehefa vita zay dia inona zavatra nitranga 5:30 moa ianareo tsy manao hoe efa bolana sisa dia tonga ny fararano ino lazaiko aminareo atipazo masonareo ka jereo eny amin-tsaha fa efa masaka sady ho jinjana izy ary zay mijinja dia mandray karama ka mamoro ny vokatra ho any amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja ary amin'izany dia marina ny teny hoe ny ray mamafy ny ray kosa mijinja masaka ny vo masaka ny vo tonga ny mpijinja hijinja ny vokatra dia hitantsika tsara rehefa vitantsika ty fanorenana zay ataotsika samy manao fanorenana fiangonana daholo tsika eran'ny Madagasikara maheno a
tady ity tsara ity perikôpantsika androany ity fa mary ny olona ivelan'izao fiangonana zao a fa vary efa masaka fa miandry pijinja fa raha tsy misy sopotra napidirana ny vokatra ao tsy normal zany fa mbola misy asa zany izay ho vitaitsika dia ny fanorenana ny fiangonana era Madagasikara zay ny asa ho vitaitsika fa rehefa vita io asa io ny vokatra efa masaka be da be ny olona miteny zay ngeta hivavaka ao aminareo fa le fiangonana ohatra ny tranon'omby mahamenatra sasa zany mba tsy ilazany ohatra ny trano kisoa alatsiny amin'ile izy ny aratsiny sy mipozina na ny dalazy ao anatiny eo tsisy dalazy fa de kitaotaona misy bozaka misy vato asa misy azo sapain koa ngamba maniry eo am-piangonanao ny farany mijoro ampovoan'ny fiangonanao le azo sapain be iny miazona n'le tolana ry mba tsy ampianjera tolona za de vao mijery ny olona de kivy izy za moa indray de miteny aza mba mitaona olona aminareo hivavaka am'ty fiangonana ity tsisy olona nde ho avy ato hivavaka ato am'ty fiangonana ity fa de ato anareo aloha dia saminareo miteraka ato ameno n'ity fiangonana ity fa ny vokatra efa masaka efa mavo efa tsy maintsy tsony ny vary fa zao miandry ilay olona aizany ny anampidirana n'le vokatra de zao hafa ny jinja hafa ny mamafy samy mahazo vokatra ny daholo io zany hoe samy manao ny anjara brikiny ao zany raha mamafy ianao de efa fazony ianao tsy afaka mijinja ianao fa hafa ny jinja samy mandray daholy ireo olona anankiroa reo ary nilazany azy de hoe andininy eny amin'ny telopolo ary zay mijinja de mandray karama ka mamory vokatra ao amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ninona ozy izy ny mpijinja za zany milaza amitsika ty asa ataotsika ty fanompona ataotsika rehetrarehetra ty ozy ato amitsika teo amin'ny hoe M7 000 io misy manao 2 avy eny misy manao 3 misy manao 4 misy manao 10 avy eny misy manao 20 avy eny mamafy zany ijinja ny vokatra zany rehefa avy eo hitan'Andriamanitra zany a fatany zany ianao tsy mitabataba an'izany tanana ataona amin'ny tanana kavia tsy fantatry ny tananao kavanana misy mety manao mihoatran'izany ary nefa manao misy ny tena tsy manao mihitsy nefa manana loharano atsakana fahitan'Andriamanitra daholo zany fa zao zay miasa sy mijinja ozy izy de mamoro ny vokatra ho any amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja tonga ny fotoana hijinjan'Andriamanitra ny vahoaka ny rehetrarehetra tsika namafy fotsiny tamin'ity tany ity fa vavy koa Andriamanitra hijinjatsika hiara hifaly amin'ny Kristy am'izay zany tsika am'izay fotoana zay zay nafafinao rehetrarehetra fa io izy izy tena napetrany tsara mihitsy tsy maintsy tsy misy valiny avokoa ny fisasarana rehetra amen de mamaranina atsika azy am'izay lohany naovantsika ny conclusion le Hébreu anao izy tato amin'ny Hébreu toko 7 tato Hébreu toko 7 tandremo ozy izy ry rahalahy fandrao isy aminareo hanana foratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona iny moa le tsy finoana hoe tsy hitako zay fitahina azo ao raha memahantra tsy hitako zay valy nomen'Andriamanitra ao ianao ny aposindray ny manaraka tsy hitako oriny zay vokatra tsy hita zay fakasitrahana sarotra aminany ny ino am'izany zavatra zany fa Andriamanitra nao zavatra sala am'izany de ozy tandremo rahalahy fandrao isy aminareo hanana forasy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona fa mifananary isan'andro raha mbola atao hoe anio fandrao isy aminareo tonga mahafono noho ny famitahany oto mifananary isan'andro so tonga lasa mahafono ny famitahany zany ota zany fefa tonga mpiombona amin'ny Kristy isika amen raha miazona mafy ny fiandohany fatokitsika hatramin'ny farany raha atao hoe anio raha iain'ny feno ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana efa tonga mpiombona ny Kristy tsika raha miazona mafy ny fiandohany fatokitsika hatramin'ny farany mpiombona amin'ny Kristy tsika izy izy raha miazona mafy ny fiandohany fatokitsika tady dio tsara tamin'ny ananomboka natsoina tamin'ity lalan'ity voalohany indrindra nandray zany niavatra sy filazana zany nahazo io rano velona io
dia nanao ahoana ny toerana misy ianao tamin'izay, ny hafaliponao, ary nanao ny fahazotonao tamin'ny asa rehetra. Tsy nitaraina tanamongo mihitsy ianao tamin'izany. Raha mihazona mafy ny fiandohan'ny fahatokoitsika hatramin'inona ozy izy? Hatramin'ny farany. Sahala mipiazakazaka reny zany, miazakazaka izy, manao marathon manomboka amin'ny voalohany ny vitesiny, tsy miova mandrapatonga any amin'ny farany. Tena tsy miova mihitsy ny hery eo ananany. Dia anio raha iain'ny feonanareo aza manamafy ny fonareo. Inona moa le mahatonga ny olona manamafy ny fony nefa mihaino ny feony foana? Zao nolazainy 19 fa iza moa no natezitra azy rehefa nandre? Tsy izay rehetra nentin'ny Mosesy niala tany Egypta va? Iza natezitra azy? Zay olona nentin'ny Mosesy niala tany Egypta nandre ny afatra. Tsika tany Egypta daholo, tsika rehetrarehetra ireto efa nitany ranomasina mena. Niala tany amin'ny fingonan-drazana rehetrarehetra, nomena ny afatra teoriana. Tsy ho tezitra any amin'ny fingonana hafa mihitsy Andriamanitra, fa itsika navoaka tany. No mbola be ady hevitra amin'i Jesosy hoe ahoana ianao ny jiosy nefa mangataka rano amiko, ahoana ianao tsy manana fanovozana nefa milaza hoe manana rano velona, ahoana nasy ianao miantso ny vatiko nefa za tsy manambady. Io noentiny voaka avy tany Egypta io norehetan'ny fatezerany. 17. Ary iza no natezitra azy 7 taona, tsy izay nanota vaka dia niapatrapatra tany anefitra ny fatiny. Zay evo tsara, nepita ny ranomasina mena zany tsika, dia nanivaka ny tany efitra mandritry ny 7 taona. Fa noho ny adalany sy ny fahotany sy ny amafisany fony sy ny tsy finoana sy fimonomononana, dia naripak'Andriamanitra teny an-dalana. Dia firy tokoa moa ny tamintsika nefa ripaka teny an-dalana hatramin'izay 20 taona nitsoina antsika zay, ny ainga avy tany Egypta. Misaoran'Andriamanitra ianao noho ny famindrapony zany, tafitany olony Jordanina ka tsy niapatrapatra teny an-dalana ny faty tsika. 19. Ary iza no nianianany fa tsy hiditra amin'ny fitsaharany, afa-tsy izay nanaiky, ka dia hitatsika fa tsy nahazo niditra ireo noho ny tsy finoana. Iza no nianianany fa tsy hiditra amin'ny fitsaharany, afa-tsy izay tsy nanaiky. Aloha nidirana amin'ny fitsaharana, niampitany rano ninona? Nampitany ranony Jordanina, zay vao niditra amin'ny tany Kanana, zay vao nijanona tao ny zanak'Israely. Fitsaharana tao amin'ny tany Kanana. Fa ireo olona ireo noho ny tsy finony dia tsy niditra, tsy niampita le olona. Ary dia efa nianianany mihitsy zany zavatra zany fa tsy hiditra amin'ny fitsararany ireo olona ireo, afa-tsy izay nanaiky ihany. Izay nanaiky no tafiditra. Dia itsika izao efa tafiditra, efa niampitany ranomasina mena, efa niampitany Jordanina, efa tafiditra. Donc Andriamanitra zany raha tezitra izy tsy tezitra amin'izay tsy fireneny ihany, fa ny vahoakany. Ary raha hita izy, vahoakany no tahiny koa. Omeny loharano velona io. Ka inona ary ny adidinao? Hoy Jesosy, ny haniko izy dia anao ny sitrapon'ny raiko, zay nanyrahany ahy, ary havitany inona? Ny asany. Raha vitanao tokoa ny anao ny sitrapon'ny rainao, ka mino an'izany ianao fa tsy tafiditra anatin'ny tsy finoana no ny ota ka nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra, dia anao ny asany ianao. Ary raha vitanao ny asany, dia hoy ny Salamo 100. Salamo 100. Salamo 100, fiantsony izao tontolo izao hanompo an'ny Jehova. Salamo 100. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanaiza eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko fantarareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika, ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Haleloja! Zavatra ngeza be zany ry fiangonana. Azy isika olony sy ondry ny fiandriny. Midira amin'ny vavahady, midira amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany, fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrapony, ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny famindrapony. Haleloja!
Ina moa ny sarin'izany? Zao ny sarin'izany. Midira amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana miditra ato am-piangonana antsika. Amin'ny fiangonana izay naorintsika rehetrarehetra, izay efa nahavita, tsika mbola mpanorenana, hiditra ao, aninona? Hisaotra azy, ankalaza azy, hisaotra amin'inona? Saotra tompo. Fa loharano velona nomenao anay, fitahina nomenao anay, fanambinana nomenao anay, narovanao tamin'ny loza rehetrarehetra izay, ianao niandry anay fa ondrinao tokoa izahay. Teo alohan'ny fahavalonay, maro tamin'ireny loza reny ary navilinao lalana izay ka tsy hitanay maso akoriny izy ireny na dia efa teo nolonay tao aza. Dia misaotra an'Andriamanitra, dia mankalaza ny anarany. Fa tsara Jehovah, mandrakizay ninona? Na dia mpanota tsy mendrika ary tsika, na dia olona malemy sy osa ary tsika, dia mamindra fo amintsika ilay Andriamanitra rehefa misy fahalavona, na misy fahakiviana, na misy fahadisom-panantenana, dia mamindra fo amintsika satria mandrakizay zany famindram-pony zany. Amen. Ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana. Tsy ianao ihany, fa hatrany amin'ny taranaka ao dia handray izany vokatra izany. Omentsika voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Andehantsika hitsangana hivavaka. Hisaotra an'Andriamanitra amin'izany afatra izany. Hioby ho azy, hanompo azy amin'ny fifaliana, akeo anatreny amin'ny fiobiana, ary dia hiditra amin'ny vavahadiny tsika ao amin'ny fiangonana izay nomena antsika izany, izay nataontsika hisaotra azy isan'andro isan'andro. Hivavaka itsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ray eo, hiobo anao tokoa izay Jehovah, ary hanompo anao amin'ny fifaliana tokoa. Isa-tsabata, isaky ny fotoam-bavaka amin'ny selula, dia tonga izay tompo manompo anao. Enina dia amin'ny andro ao, andavanandro aza, ao ny alahady, dia izay fiangonana dia manao ny ezaka, mba manao ny didinay amin'ny fanorenana ny foibe maneran-tany, manao ny didinay amin'ny fiangonana izay aorinay eto amin'ny faritra izay misy anay, fanompona anao avokoa zany tompo. Ary dia makeo anatrenao zay amin'ny fiobiana isa-tsabata isaky ny vondrom-bavaka tsiraray avy. Ary izahay dia mitondra ny fanomponanao amin'ny fifaliana, na isa-tsabata izany amin'ny alalan'ny fanatitra, ny fafolo-karena, ny rano, ny fanorenana isan-karazany, ny radio sy ny televiziona izay hain-dehibe ny fiangonana, dia mitondra amin'ny mpifaliana izay manoana izany. Dia misaotra anao isa-tsabata izay isan'andro ary mankalaza ny anaranao. Fa tsara ianao Jehovah, ary mandrakizay ny famindram-ponao, ka dia miantra amin'ny taranaka faramandimby amin'ny fahamarinanao. Anao ary nidera sy nihaja amin'ny voninahitra mandrakizay, amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levina, nitsangana araka ny sotrotra masina no angatana izany. Haleloia.